Jesoa, 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 Jesoa. Mifamotoana am Jesoa Kristy anio faraka ambin'ny folon'ny volana aogositra. Mankanesa ty amiko, Mankanesa ty amiko, Mankanesa ty amiko. Izany no antso tsy mitsahatra ampitaiko aminao, am-bitsibitsika masina. Rehefa milamina ny fonao sy ny fanahinao dia afaka mandrea manasanao anatonay ianao. Tsy ilainao ezaka kely akory ny fanatonana, fa mitaky aminao kosa tsy handany hery misintona ny fitiavako. Aoka ianao hisokatra amiko izay be fitiavana, ahafahako mamonto anao amin'ny fahasoavako feno tanteraka. Tiako ianao hatsapa ny haben'ny fitiavako sy ny halavany, ny halaliny sy ny hahavony, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Tsy azo refesina na adiadiana io ranomasombe io, saingy azo anaovana fanandramana sy iainana. Apokalipsy 2:7-7. Ary ny fanahy masina sy ny ampakarina hoe avy, izay mare aoka anao hoe avy, izay mangetaheta aoka ho avy, izay maniry rano velona aoka novo maimaim-pona amin'izany. Jaona 9:7-7. Izay rehetra omendra ihany anantona, ary izay anantona dia tsoroaiko any ivelany. Efesiana 2:9-7 mangataka amin'Andriamanitra mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny, ny hatanjahina fatratra ao anatinareo amin'ny herin'ny fanahiny, ka hitoeran'i Kristy eo am-ponareo amin'ny finoana, dia hamahatra tsara sy ho mafiorina ny fitiavany ianareo. Amen. Jesoa, Jesoa, Jesoa.